Ny alarbisivy sy ny alakamisy folomartsa ho avy izao no ankalazana ny taom-baovao malagasy. Maro ny fandaharam-potoana entina anamarena izany fotoan-dehibe izany. Ny fanampanazavana mahakasika izay fankalazana ny taom-baovao malagasy indrindra no entina manao manaraka. Ny alakamisy folomartsa ny taom-baovao malagasy amin'ity taona 2024 ity. Ka ny alarbisivy martsa no isian'ny fankalazana ny andro tsy maty na ny afo tsy maty. Toy ny fety na lanonana rehetra, isam-bohitra, isa-tanàna, isa-tokantrano dia samy manana fomba hankalazany azy ny rehetra amin'io fahasivy sy fahafolo volana martsa io. Fa amin'ny ankapobeny dia toy izao ny fandaharam-potoana iarahana amin'io fotoana io. Ny alarbisivy martsa 2024 fandrehetana ny afo tsy maty sy fankalazana ny andro tsy maty. Rehefa folaka ny andro dia atao ny fandrehetana ny afo tsy maty. Eny Ambohidrabiby aloha no arehitra ny afo tsy maty eo amin'ny mitatao vonana, izany hoe any amin'ny ray tolakandro, satria teny Ambohidrabiby no nanamariana ny fankalazana voalohany tamin'ny andron'ny mpanjaka Ralambo ary koa ny vohitra Ambohidrabiby no tahiry ny afo tsy maty. Avy eo vao mandrehatra isam-bohitra, isa-tanàna, isaky ny toerana, isa-tokantrano anaovana ny fankalazana. Arendrina sy lanonana mandramaraina no natao mba hiarovana ilay afo, izany hoe hitehirizana ny hafanana sy ny hazavana hahatratrarana ny taona vaovao. Izay ilay toto-repoky ny taom-baovao malagasy mandramaraina. Ny alakamisy folomartsa 2024 amin'ny taom-baovao malagasy mihitsy dia misy ny fahafirana, ny tatao, ny fanateran-kasina ary ny zara asina. Akoatra ny eny mivohitra Ambohidrabiby, ny mpikarakara ao amin'ny trano koltoraly malagasy Foibe sy ny fikambanana fitoasina dia hanao ny fankalazana ihany koa eny Kianja Ambohimangakely ao amin'ny Foibe ny trano koltoraly malagasy. Misy fankalazana ihany koa manerana ny nosy any ivelany toa ny La Frantsa, États-Unis, Canada ary La Réunion. Dia izay indray ry mpijery hajaina ny vaovao masaka azo natolotra ho antsika tamin'ity takariva ity ka isaorana anao tany atokantrano tany. Tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra matv fa niaritra hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika. Aza donona nefa fa mbola maro ireo fandarana izay noman'ny fahitalavitra matv ho anao any atokantrano any ka aza misaraka amin'ny fahitalavitra matv ary. Ny tena kosa dia mametraky ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.